Antananarivo, représenté amin'ny vahoakana Antananarivo. Zaho aloha vahoakana Antananarivo noho ny afitsoko ny jirama misy rano a, dia ny Sénat no rafitra miay anay. Tonga eto izahay a miantso ilay tokony andraikitra ao amin'ny Sénat ao, izay niteny tamin'ilay sonoro enareo teo hoe vonona mihitsy raha ohatra ka mbola mikaikaiky ny vahoaka amin'ny délestage a hidina an-dalambe raha tsy voavaha. Aza tonoana mantsy efa niteny izy fa hoe mandonda-tabatra, matoa zany mbola misy ny délestage a tsy mahavaolana mandonda-tabatra taony, mazava angamba izay. Ankehitriny zay a nanatitra taratasy ao a hoe mangataka anazy hidina iaraka aminay zany a mba hiaraka ramafy resaka mba ahafahan'ilay fanjakana izay raha ny tokony ho izy. Dia fanjakana dia tokony arahany maso satria zay maha-olona azy. Dia hoe ndao ary iaraka hidina, iaraka hitaky an'izany a amin'ny fanjakana amin'ny famahana olana ho an'ilay vahoaka manerana Madagasikara sy Antananarivo izy solona kely. Fanerahana rana hita teo fa tsy misy mety mandray ilay taratasy. Ankehitriny zany a ny zavatra ho ataonay Menadady izao a amin'ny tany ny hevitry ny vahoaka izay. Mbola rary ny ve zao délestage fahatapahan-drano miaina amintsika izao a fa mitady solution zay eto a mba ahafahana manafaingana ny famahana izany a tsy misy mandray, tsy misy miraharaha. Apetraka any amin'ny vahoaka amin'ny fanontaniana hoe mbola rary ny ve izao délestage a tsy misy rano tapaka miatra amintsika izao. Fa ho anay manokana efa tsy rary ilay izy a, ary araka ilay sonore teo dia hoe avelao ny olona hidina an-dalambe, avelao ny olona hidina eny Ambohijatovo a rehefa mbola kaikaiky amin'ny resaka délestage sy ampijaliana amin'ny resaka délestage io. Ho hitantsika io resaka rano io, ho hitantsika eo ary ao anatin'ny herinandro hoe manahoana ny fivoarana. Raha tsy misy ny fivoarana ao anatin'ny herinandro, todika any amin'ny vahoaka izahay, tsy mivahoaka na Antananarivo irery a, mbola zakatsika ve zay ilay fanontaniana, mbola zakatsika ve ny délestage sy ilay fahatapahan-drano. Raha ohatra ka miteny isika hoe tsy zakanay a, dia reto izay efa mijoro hoe andao ary a samy isika hiteny amin'ny fanjakana ama-aingana amin'izany olana izany. Tenitsika moa hoe zakanay a dia aza omena tsinontsony hoe tsy misy pitarika. Apetraka tsara izay resaka izay a, satria izay eto efa tonga amin'ny maha-olom-boafidy makaty amin'ny rafitra izay miay anay a androany 25 septambra. Hatramin'ny roviana zany le ultimatum ataonao. Lava be raha zany resaka izany fa zao a lava be le izy ampitiavana sy ampanetentena. Toromarika efa niteneny Clémence teo miandry andro ramatolo olona lalatiana raha mpitondra zafy ny bidon jaune sy ny jirona koa rehetra zay mahatsapa fa tsy rariny tso zao a eny Ambohijatovo sika no miandry azy a angataka lalana izay anara-dalàna any amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo zao dia zao zay dia hoany a angataka lalana izay a eny amin'ny préfet Antananarivo araka ny resaka teo dia arao ny lalàna ary mangataha lalana. Dikan'izay dia zao na mahazo alalana na tsy mahazo alalana zay tapa-kevitra ny bidon jaune sy ny jirona koa hiandritsika andro ramatolo olona eo amin'ny rond-point Ambohijatovo amin'ny herin'ny androany amin'ny 1:00 atoandro. Ya, tonga eto amin'ny manoloana ny antenueran'ny olona izahay ankehitriny a. Iza moa le izahay a dia tsy iza fa izahay olom-boafidy na Antananarivo. Ny antenueran'ny olona dia napetraka hiahy sy hiaro ny tombotsoan'ny vondrom-bahoaka pasitra ary tafiditra ao anatin'izany ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune eninjato sy arivo manerana Madagasikara. Androany sika miresaka 24 septambra 2024. Commune iza no tsy mikaikaiky, vahoaka amin'ny commune iza no tsy mikaikaiky sy mitaraina noho ny afitsoko ny délestage. Amin'izao fotoan'izao resahany namana lilira faralahy teo efa lasa adiny 4 ny délestage. Vahoaka amin'ny commune iza no tsy mitaraina raha mbola eto Madagasikara amin'ity tsy fahampin-drano. Sasany ary moa tsy tenenina intsony hoe fahatapahan-drano fa tena hoe tsisy rano mandritry ny taona. Taizany fampanantenana marobe izay natao ary manaporofo an'izany ny sonore izay entinay eto ankehitriny izay tsy iza fa olona CG ato anatin'izao atemeran-dolo izao no niteny azy hoe tsy rary rehefa tsy rary ny délestage a velao ny olona ny hevitra an-dalambe a tsy voatery manonga mpanjakana ary na ny tenany ary dia vonona hiara-dalana ihany koa raha ohatra ka tolona ho an'ny délestage. Misy fotoana izy miresaka hoe efa mandonda tabatra ihany ato amin'ny antemeran-dolo olona kanefa raha tamin'izany fotoana délestage ihany ny ainana fa zao efa miaina fahatapahan-drano. Tamin'izany fotoana mety adiny roa délestage zao efa adiny 9 na adiny 8.
efa tsy rariny intsony ka zay eto dia miantso an'le olona miresaka ao anatin'izay sonore zao hoe fotoany zao andaontsika hiaraka hidina an-dalambe hitako ny fampitsaharana an'io délestage io efa tsy rariny intsony ny zavatra iainan'ny vahoaka ankehitriny ary manipy teny zahay ho an'ireo olom-boafidy mitovy aminay na reo olom-boafidy tsotra fotsiny dia ho zahay hoe matositsika napetraky ny vahoaka nametrahany fikikisana dia nijoro azy sy hiaro azy sy hiady azy aoka izay ny fipetrapetrahana fotsiny ny tabataba fotsiny any anaty hainao manjery fa fotoana zao anaovana action an'ny vahoaka fanjaly ny vahoaka atsika araka andresahako teo tsy Antananarivo rery miaina délestage fa commune rehetra manerana ny Madagasikara zay ngamba ny afatra avy aminay dia zay no antony izorona etona hoe tsy rariny intsony ty délestage ty dia andao atambatra ny hery miantso an'le olona ato anatin'ny antemerandolona aty ihany koa izay teny an'iny hoe vonona hiara-dalana dia andao ary satria tsy mety zao zavatra iainan'ny vahoaka malagasy eto zany androako ny resaka nataon'ny fitondram-panjakana sy ny sonia amboletra ny fifidianana ny olon'ny Madagasikara satria fantatsika tsara ao anatin'ny lalam-panorenana fa tokony hofidiana ny lehibe ny faritra sy ny lehibe ny faritany ary mpanolo-tsaina an'ireo chef de région, chef de province, conseiller de région, conseiller de province tsy tanteraka ny fifidianana an'ireo mandrakiny androany ka rehefa ireo dia mpifidy vaventy tokony andray anjara ny fifidianana ny olona ho avy zao manaraka izany nisy ihany koa tokony andraikitra ty amin'ny vondrovahoaka paritra tsy njaram-pahefana reny tanàna na ny koa mpanolo-tsaina ny tanàna mbola tsy voafidy nisy maty nisy voapozina nisy tsy nomena andraikitra ohatran'izao zao ny mairany dego dikan'izany dia tsy feno ny fepetra ahafahan'ny grands électeurs mifidy an'ireo olon'ny Madagasikara ankehitriny ary tompo lazo tompo vavy dia misy madama anankiray ato amin'ny antenemeran-dolona na oktobra dia iroso amin'ny fandrosana dossier zany ireo irotsaka ho fidiana n'olon'ny Madagasikara ka izay somary nahamaika anay tompo ny amin'ny hoe ho avy izahay ho tonga hitady an'io madama io ato amin'ny antenemeran-dolona satria izy dia nilaza fa vonona izy ny grevy hidina an-dalambe eny Ambohijatovo ka zay no mamaika raha ohatra ka misy délestage ary misy olana jiro sy rano araka le bande sonore ientsika teo ka irahantsika mahitsy ao bidon jaune zao irahantsika mahitsy ao jirona koa zao solo tena bidon jaune jirona koa zany reto androany reto izy mianakavy dia tonga zay eo na madama sénatrice sotonompo ny anaraka sora tompo irosy zara-pahefana dia miantso ny olo-boafidy rehetra koa izahay na olo-boatendry any koa zay mahatsapa fa sarariny zao zay tokony atongavana eto ka dia eto izay tokoa dia anoratra taratasy amin'ny madama io zany ahitaky anay ny toerana zay milazainy ho alefatsika moa le bande rehefa avy eo dia amerika ihany koa izay profo satria izay tsy mitolo tsy misy profo fa misy an'ity gazety iny voaka tamin'ny alatsinainy lasa teo fa 5 volana septambra tompoka izay milaza sy manambara fa tena misy olana amin'ny resaka rano Antananarivo renivohitra fa voavoatsely izy ity zany manarak'izay apetraka amin'ny ato aminareo ato amin'ny antenemeran-dolona zany izy ity mampiay anareo anay vondrovahoaka paritra itsinjara-pahefana dia mitondra feo vahoaka zay manarak'izany dia misy olana amin'ny resaka délestage ihany koa Antananarivo ty voavavaon'ny voakandroany tao amin'ny pedy jirama officialy ka dia tonga eto izay tompoka hitondra ny reto profo reto ny amin'ny hoe mijaly Antananarivo fa sana ty akory tsy mila vaniny zay no natonga anay tompoka tonga mpitiavana tsy ampanajana ary nanaraka mifenitra araka ny tokony ho izy inona mifanapana anoratra zany tsika anoratra tsika ny zavatra tsara homarihana dia izao hoe teny nomena izy io ary eto no ahitana hoe olon-teny hoe ny olona anankiray misy olon'ny Madagasikara izay tena ny teny ary mijoro milaza fa anisany andeha amin'ny toerana anankiray hiaraka amin'ny vahoaka hitaky raha misy izany hoe tsy fahatombanany jiro sy ny rano izany aloha mba avitainay aloha ilay izy raha sitrakareo satria ao anatin'ny lalàna 2014-020 dia ny eto amin'ny antenemeran-dolona no rafitra miaky ny mpanolo-tsaina izahay izay mijoro eto dia mpanolo-tsaina ny commune Antananarivo renivohitra izay manana karatra
milaza mazava ny amelananay malalaka manao ny asanay voalohany ny misolo tena ny vahoaka izay mikaikaika sy mijaly amin'ny tifisindra andoda tabatra ho famalinany etaetany vahoaka. Colonel Jojo, directeur en sécurité mba mangava nge raha ohatra hoe misy zavatra tianareo horesahana dia alonga tsy zavatra zao atao fanajany mba fanendrehana lapampanjakana nge Mon colonel. Zay kosa aloha hoe tsy hafanajana fa araka ny tenenina teo ataoko angamba ny fandaharanay zao efa rovolana sy tapany misy ohatra hoe misy zavatra tianareo atao dia tokony mangataka audience nareo zany dia tonga fa tsy am'zavatra Ny bidon jaune jirona koa mon colonel tsy mangataka audience. Ny bidon jaune sy ny jirona koa tompoa tsy mangataka audience. Ity ve mon colonel mangataka audience avy ety rehefa avoaka ny jirama officialy ao anatin'ny page officialy ampanajana tanteraka mon colonel tonga izahay tsy nandika lalàna izahay teny amin'ny trottoir izahay no nandeha fa saingy tsy malalaka ny trottoir mba manana ty karaha ty izahay amampanitsaina ny tanàna milaza hoe ina ny manam-pahefana sy miaramila ato amin'ny commune Antananarivo mba mila malalaka sainam-bory eny andraikitra dia mitondra ity karaha ty andraikitra raisinay zao mon colonel mijaly izahay mijaly isika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina sy Madagasikara maresaka tsisy ka zao nga manizy mon colonel mba omeo 10,000 izay raha misy latabatra tompoa soratanay le fangatana zany amin'ny ramatoa sénatrice mba metsika firy andro izy amalina lezy dia mba ampitarika antsika eo ambojatovo mantsy le nitenenina firy raha ohatra mba mety mba alao mba fisaka kely fa misy sokotena le taratasy